exprimer na ny anatinao amin'ny alalan'ny fiderana. Misy fotoana ikika ny exprimenao azy. Halleluja. Misy fotoana miazakazaka ny exprimenao azy. Zay mahatonga anao mahita olona miazakazaka aminao. Tokony ho zaza eo amin'ny fanatrian'ny tompo. Zay inona ny natonga ny Davida nandihy. Tafaverina le fanatrian'Andriamanitra. Le fiaran'Andriamanitra iny manambara ny fanatrian'Andriamanitra. Tafaverina iny. Tena andihy satria ao amin'iny ny fandresena zareo. Dia nivatin'ny Davida zanaka mpanjaka. Iza le mpanjaka? Saoly. Fa le zanany Mikala. Matazana ny Davida mandihy. Iny tsara ty fanambarany ty. Nesoriny ny akanjony ivelany ary manomboka esoro koa ny anazy. Rehefa nesoriny ny akanjony ivelany. Satria nafana izy. Dia nesoriny ny akanjony ivelany. Dia nandihy. Dia nivadiny ary sosotra. Ny olona ranofo dia mitsara ny fihetsiky ny olona ra-panahy. Ora mijery anahy dia lazainao fa zazakely ty adaly ty. Raha ranofo ianao. Fa raha ra-panahy anao dia hianatra. Ahoana ny atongavako amin'izao dimension zao. Ohatra ny faly sambirery izy zany. Ohatra ny matsiaro sambatra be ity lehilahy ty zany. Ohatra ny tsisy olany zany mihitsy izy nefa ny azy amin'ny taonina. Fa napetra ny aiza aza le olana. Eo an-tanany tompo. Eo an-tombotry ny tompo. Ty tsaiko olako ty Jesosy fa za idera. Za mihiny fa izy napetrako aminao tsy hitako tsony io bokeo. Mila manana révélation amin'Andriamanitra ao ianao. Fa ny olona ranofo tsy mavita mandihy satria problème be ny eritreretiny kona ny andizany. Fa ny anam-panahy apetrany amin'ny tompo. Apetra ho amin'ny fanahinareo fa izy no ianareo. Ny olona ranofo aza mbola misioka aloha raha tsy tafavoaky ny ala. Fa ny anam-panahy midera ny tompo anaty dezera. Satria tsy manana an'izaniza andrandrainy izy. Amen ve? Ao anatina problème izy. Fa tsara Jehova. Fa tsara Jehova. Andram. Fa tsara Jehova. Aiza ny adiny. Nataony aiza ny adiny. Tompo. Amen. Any amin'ny tompo ny fo. Any amin'ny tompo izay. Mikala amin'izay mahita. Malahelo ny fony sosotra izy satria izy mahita hoe lehilahy manamboninahitra ny vadina. Nefa zareo miara-mandihy ary nananariva rehefa vetenany koa izy io ananiny io. Avy nitsodrano ny fiangonana izy. Andeha tsodrano ny vady aman-janany. Lonjolonjo ny mitsenany Mikala azy. Iny ny tena ataony mpanjaka ny Israely. Tamin'ity androany ty tsy menatra nanary lamba ohatry ny adala. Ohatry ny adala nanary lamba mandihy eo anatrehan'ireo ankizy vavy ireo. Resaka sarotam-piaro. Lazao namanao resaka sarotam-piaro le izy ka hoe. Satria nisy ankizy lahy ihany tao fa tsy niresahana. Nisy ramose tao fa tsy niresahana. Raha nabavy avelao ny vadinao andihy eto raha tonga eto izy. Fa tsy voatery eo anatrehan'ny ny anabavy eto ny andihizany. Isy aranofo be izy. Tsy mijery mihitsy hoe hiakita amin'ity vadiko ity ka akita spirituel. Tonga dia amin'ireo vehivavy ireo sainy. Mataotro very place. Eo anatrehany ankizy vavy ny Jerusalem. Dia ozy ny faly tenin'ny Davida. Teo anatrehany Andriamanitra izay nifidy ahy ho mpanjaka no nitsinjako. Hainao moa ny dikan'izany. Babanao mpanjaka talohako. Fa tsy nahinan'ny voninahitra n'Andriamanitra nanendry azy teo. Bokeo nalany Zagnahary teo izy. Zaho solon'ny babanao. Azonao ve zany? Dikan'izany raha vao mpanjaka manko ny olona ny taranany inona daholo. Fa rehefa nalana ho mpanjaka Israely, nalana ho mpanjaka i Saoly, dikan'izany amin'ny taranany tsy hisy ho mpanjaka intsony. Very fahasoavana. Fa zaho sy ny voafidy sao.
zasy ny taranako efa ao fanjakana ka eo anatenna nifidy ao mpanjaka mitsinjako zany ny fiderana dia tena hoe fanehoana fakasitrana an'ilay Andriamanitra tianao miantso anao mifidy anao. Halleluja. Papanao izy niraisiny hoe ohatrany hoe olona mendrika izy dia zay naprofity azy tao fa za olona tsy mendrika mba hainao moa babanao ozy miliardera miteraka anazy satria izy ny anarany rainy Saoly kisy ary iny io kisy io mpanjato be dia rehefa tonga teo mpanjaka teo izy tsy tena ny reconnaître tsara an'ilay hoe fahasoavan'Andriamanitra ohatrany hoe efa mendrika ho azy zany fa zaho izy raha mba fantatrao ray aman-dreniko keva nafoy anahy falo amin'ny rahalangy zay ary anositra anankiray amin'ny rahalahako ho mpanjaka ny mpaminany fa za sady tsy niinvitena tsy nietreretony hoe anisany raha vao nandalo eo fitolary eo teo izy ny mpaminany tsisy tsony angahany mbola le mpaminany koa ny nanontany fa tsy mba le ray aman-dreny no niteny hoe aleo aloha alaina le anankiray sao dia mba iny tikan'izany za tsisy dikany amin'ny havako tsisy dikany amin'ny fianakaviako ary ny asako mpiany ondry berger ny asako kanefa za am'izao toerako sao ankehitriny dia izy no dia raiko reconnaissance ny fiderana. Amen, amen, amen. Oh, za tsy maintsy mitera, za tsy maintsy mitera, za tsy maintsy mitera, za tsy maintsy mandeha. Izy natrizao anahy sy ny zavatra fantako fa mbola ho ataony sy nefa nataony sy nitehirizany anahy tongotra mbola io zay tsy manatongotra aza raha misy tanana deoka ny tanany etsiketsiny zay potika ny maso ilany aoka le anankiray iny no hiderany any tompo. Halleluja. Zay ny atao fiderana. Papanao tsy nena anararoatra, papanao tsy nena ny voninahitra any tompo fa eo anatrelina iny fidy anahy no hiderako sy tsinjako. Reconnaissance momba mikalana nanomboka teo tsy nazahoana taranaka tsony sotra fanamasina ozy fanamasina zao ny antony ozy satria tsy misy mpanjaka tsony amin'ny taranaka Saoly dia natao momba i mikala satria raha ohatra ka miteraka aminao mikala dia mety ho inona zanany mpanjaka aza vai ny fanamasina vao zao sotra fanamasina raha zay za miteny misotra fanamasina dia nahazo révélation eo no eo azy tanao zany aoka ireconnaître ianao amin'izay nataon'ny tompo aminao dia raha anao nareo mpanao an'izao rehefa tsy niasa ny sasany teo mampiasa mpanjakana izy zao misy sasany mitady asany dia livrena tsy mety mahita mifadianina tsy mety mahita ianao mandray isa karaha misy ambolana io ny ataonao raha lasana vavy malala dia raha ny tompo tsy ny olona mahay mandihy no miderany tompo fa olona maneho ny hafalia tsy voatery misy zava-maneno rehefa faly ny olona dia io ny atao misy zanako anankiray zay rehefa faly dia io ny ataony nefa tsy misy zavatra maneno menina ve maika fa mbola nisy zava-maneno ko aya miaraka amin'ny cadence tsara jerinakay milama jiaby miaraka amin'ny mozika io ndraiky sy antety clavier solo halleluja miderany tompoko amen amen fiankofana manaiky amin'ny tompotsotro zao ary vonina nineniny satria tompo izy dia ekenao aleozanao ny zavatra rehetra fa ny fiderana faly no ny amin'ny zavatra nataony taminao. Tu l'as bien fait encore, Jesus, de façon spéciale, c'est qui est possible, devient possible, Jesus, tu l'as bien fait encore, Jesus, de façon spéciale, c'est qui est impossible devient possible, Jesus. Avela tsikandenza va maneno